Mitohatra ny antsoafy sy ny fitarainan'ireo mponina ao amin'ny faritra Tsimandrefana noho ny tsy fisian'ny asa sy ny forongatry ny tsy fandriampahalemana. Maro amin'ireo tanora nahavita fianarana no mirenireny, tsy manana asa hivelomana noho ny tsy fisian'ny orinasa ao an-toerana. Tafiditra anatin'izany ireo mponina ao Benetsy. Raha fikambagna-behivavy mila orinasa. Zay ny raha takenay na an'izao mba hiasa koa raha fa raha tsy manana asa. Mangataka ny président. Raha koa zao raha mangataka ny président mba hamoa orinasa ndraha hamaray fa raha nany zao mijaly. Raha fikambagna-behivavy ny Benetsy. Angataina reo mbangilany ma diplôme reo na zao pra tsy misy asa hatao ndray kontiky petraka avao. Angataina mba mandeha egny mba homba vary, mba misy vary ngeny mba hoanana kaireo hay mosare. Tsy mbola misy fanampina ara-tsosialy avy amin'ny fitondram-panjakana ho izy ireo. Tsy misy ny rotsakora vokatry ny fiovan'ny toetrandro, tsy mamokatra ny tany ary tsy zarizary ny fiompiana izay isan'ny fotom-piveloman'ireo mponina. Misy koa ngombonay matimaty anaraka zao tratsiny bekarafoky agnatin'ny aly misy andrazo ao. Laha nandeha reo tsy tsora saran'izay avao koa. Ka gny tia volagny i resaha igny. Mangataka aloha ary miala satroky zato sanjato. Tokony handeha fa raha ato tsy afamosary toy. Ao gn'andro ao henaniky zao magnagna avao vatsy zao. Vary tsinjo zao. Raha toy tsy hitanay raha zao. Nefa ato nosare. Vasa ino dikandre zao. Vatsy hazo ambany agny ndraiky koa rory hatao hata. Hiketreha. Ka gny dikan'izay tsy mandeha batoliary zao fa simbaly io. Ry pakala toy. Mijaly olo. Tsy misy ranonora zao. Tsy misy rano tanimbary tsy misy rano iaby noho ny vokatsy tsy viaviany gny ranonora. Raha natotanisa voray, ny folo isan-jato ny tany azo volena ihany no misy vola ankehitriny. Olana sedraina ankoatr'ireo ny ara-politika sy ny fanararaotana nataon'ireo mpanao politika sasany, indrindra ny mahakasika ireo harenan-kibon'ny tany, ny fahazon-dalana hitrandraka izay nitsahatra tao anatin'ny folo taona farany, na eo azy ireo olana samihafa ireo, ho vaovan'ny olana tsy fisian'ny asa ao an-toerana, raha misy ny orinasa mijoro ireo mponina, ary isan'izany ny bazy toliara.